raha toka fanakianana no nataon'ireo fikambanana sy antoko politika resy tao anatin'ny fifidianana lolona farany teo dia ny mifanohitra amin'izay kosa fa ny fanotonana ny sainibe sy ny maro anaiky ny valim-pifidianana ho an'ny fifidianana lolona farany teo ny fikambanana FIMA avy amin'ny faritra Anosy. Izany no nataon'ireto fikambanana ireto dia hitsinjovana ny fitoniana maritra eto amin'ny firenena. Ny fametrahana amin'ny fitoniana sy ny fahamarina toerana antoko ny fampandrosoana eto amin'ny firenena no voizin'ny fikambanana fiaro mahenika Anosy na ny FIMA izay nandasaka kandidata amin'ny fifidianana lolona farany teo. Manoloana ny valim-pifidianana dia miantso amin'ny fanekena ny valim-pifidianana ireo mpikambana izay notron'ireo ben'ny tanàna sy olom-bavam-bahoaka mpikambana ho aminy. Ohatra ny fikambanana mahaleo tena rehetra dia nandray anjara tamin'ny fifidianana loholona ny fikambanana. Tamin'ny alalan'ny fiara-miasa tamin'ny fikambanana hafa misy etỳ amin'ny faritra ka nampitondrana ny anarana hoe indépendant miaradia tamin'iny fifidianana iny. Na izany aza dia tsara mampahafantatra etony fa mikatsaka hatrany ny fahamarina toeran'ny fitondram-panjakana ny fikambanana mba hahafahana mametraka sy manatanteraka ireo programan'asa mpampandrosoana sy laharam-pahamehana aty amin'ny faritra. Manaiky izay ho valim-pifidianana avoaka ny rafitra mahefan'izany eto amin'ny tany sy ny firenena mba hahafahany fitondram-panjakana miroso amin'ireo asa fampandrosoana sy ny hiasa am-pilaminana hanarenana ny firenena. Manentana ihany koa zahay sady manao asoavaka an'ireo mpifaninana tamin'ny fifidianana iny mba hiara-hiaiky an'izay valim-pifidianana io ary indrindra hifanometanana sy hijery ny tombotsoa ambona ny firenena ka indrindra ho an'ny farakany filiara mba hifantoana bebe kokoa amin'ny fampandrosoana sy ny sosialim-bahoaka. Mariana fa nahazo vady 730 ny lisitra indépendant miaradia izay nandraisan'ny fikambanana FIMA anjara. Nanamafy ary izy ireo fa manohana trano fitondram-panjakana mijoro ny fikambanana.